Anio alahady faafetony volana septambra taona 2020. Ao anatin'ny volana ibanjina tsy efitsykemina ny revitra hoe velon'ny finoana ny mino. Ny salamo fahatelo amby 159 ka hatramin'ny 12 ary hoidiratsika ny tompo amina zao maraina izao. Salamo fahatelo amby 159 hatramin'ny 12. Salamo fahatelo amby 159 ka hatramin'ny 12. Dia ary hitsangana sika irasy amy voninahitra n'Andriamanitra. Raha tsy mamaky izany salamo izany ianao tompo manao hoe mamita fosiny tahateny mandrakariva izy na mitahiry fahatezerina mandrakizay. Tsy mba manao antsika araka ny fatahorantsika izy, mamala antsika araka ny helitsika. Fa tahaka ny avy lanitra amin'ny tany no ampeny famindram-pony amin'izay matahotra azy. Tahaka ny avitry ny atsinana amin'ny andrefana no alavitry ny anesora ny fahotantsika amintsika. Amen. Ry Andriamanitra tompo, raha isy zanaka ary fanahy masino, ianao no Andriamanitra ny famonjena anay. Saotra sy manome voninahitra anao zay, tao an-tranonao masina amin'izao maraina izao, ny fitiavana sy ny famindram-ponao tokoa no ahafahany mahita ny voninahitra ao sy mahita ny tavanao. Ny ainanay izany, satria raha fahafatesana tambon'ny ota ny tokony ho anjaranay, famindram-po mahatokony no natolotra ao ka ahafahana mahita ny voninahitra ao ndray amin'ity fotoana ity sy miaina ny fahasoavanao amin'ny androm-piainanay. Mangataka ny fitarianao zay Andriamanitro, hahamasina ny fanompona tanterahany eto anio, ny hira, ny vavaka, ny teny, ny asa rehetra ho faneo amboninahitra anao, ka izaranao fitahiana hanananay finoana ivelomana ao aminao Jesosy Kristy, ilay tompony ny finoana sy mpanefa azy. Dia ho eto anivinahy tokoa ny ianao ka hampahitanay ny voninahitra ao, ary ampitombo anay amin'ny finoana
amin'ny fanatrehana izao fanompony izao. Dia ho anao Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina ny voninahitra mandrakizay. Amen. Aoka hitsangana ny tanora sy ny ankizy rehetra. Ihira ny raha volahatra isika. Ny fotoana toy izao Andriamanitra dia hanabeazanao hitaizanao ampitombonao finoana reto tanora sy ankizinao reto ary no hanana anjara amin'izany koa dia tarimo fanahy masina hitombo tokoa ka ho velona amin'ny finoana amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Mahazotoerana ihany. Ny filazantsara araka matotoko 5:5 matotoko 5:5 no misy izao teny izao raha ankizy tanora. Sambatra no sy mangetahita ny fahamarinana fa izy no hovokisana. Avereno hoe sambatra no sy mangetahita ny fahamarinana fa izy no hovokisana. Le nirava ny fiangonana tamin'izay fotoana izay efa toandro be tamin'ny 12 sasany tao amin'ny tanàna iray. Rehefa tonga tao an-trano le zazalahy kely lavidavitra ny fiangonana nony izy. Dia tsaroany ilay tenin'Andriamanitra tao amin'ny matotoko 5:5 teo. Hoy izy tamin'ny rainy: Dado, hovoky be zany zao tsika ary dado, fa ahoana hoy rainy, za zany nona be mihitsy. Fa mahina mahatonga azy sy miteny an'izany hoy rainy. Ka tany am-piangonana henoko mihitsy le hoe sambatra ny nona dia misy hoe hovokisana izy. Ahoana fa enonsy azy sambatra ny nona dia hovokisana izy. Dia nalainy rainy ny Baiboly. Vakeo sindry mandeha ny ety vakeo tsara. Sambatra ny nona sy mangetaheta ny fahamarinana fa iny izy no hovokisana. Inona ny adininy seo teo? Le fahamarinana no adiniko ry dada. Rehefa mamaky Baiboly aza misy adinoina. Fa vao tsy ao ny fahamarinana dia tsy ho azo sy ny fahavokisana. Fa isika izao miatrika ny lohevitra hoe velon'ny finoana ny mino. Ny fahamarinana ao amin'ny finoana no hanantenana tokoa. Fa ao aorianan'ny hanoanana fahamarinana dia isy ny fahavokisana ara-panahy. Raha vao tsy ao ny marina, tsy tanteraka ny fanantenana. Ivavaka isika dia ampitombo ny finoana reto tanora sy zandrinao reto Jesoa, aretany hatrany amin'ny fanantenana sy ny fanompony, ary ahafahany misitraka ny fiainam-panahy feno ao aminao no ny finoana hitarihy ny fanahy masina azy. Ny anaranao Jesoa no angatanay. Amen.
Iray vavaka sika tompo. Maminay tokoa ny teninao tompo, ka misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavanao, mbola manome fotoana amakinay ny teninao sy andrenesanay indray ny hafatra avy aminao. Mangataka aminao zahay tompo, mba samy ho fenonao fanahy masina, ampahery anay, ary izany fanahy masina izany ho hitaridalana anay izay hamaky ny teninao. Ny fanahy ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina avy aminao tompo, no ameny ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra ho anay vahoakanao, ka ampitombo sy ampiorina trano ny finoanay, ary tena ho tsapanay fa velo ny finoananao zahay mpino. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny anaovanay izany vavaka izany. Amen. Miaraka amaky sy iain'ny soratra masina sika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Genesisy. Genesisy 5:12 ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'i Jehova tamin'ny fahitana ka nanao hoe: aza matahotra ry Abrahama, izaho no hampinganao sy valym-pity lehibe indrindra ho anao. Ary hoy Abrahama: Jehova Tompo, inona nomenao ahy fa izaho mandroso fahanterana nefa tsy manan-janaka, ary ny ho tompony ahy dia ilay Eliezera avy any Damaskosy. Ary hoy koa Abrahama: indro izaho tsy nomenao farahandimby, ka indro ny anankiray amin'ny ato an-tranoko no andova ahy. Ary indro ny tenin'i Jehova tonga taminy hoe: tsy andovanao izany, fa izay ateraka ao dia izy no andovanao. Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ilay izy ka nanao hoe: jereo ange ny lanitra ka isao ny kintana raha mahisa azy ianao. Dia hoy izy taminy: ho tahaka izany ny taranakao. Ary nino an Jehova izy ka dia nisainy ho fahamarinana izany. Hodozantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Jaona. Jaona 5:7, andininy 5:30 ka hatramin'ny 2:70. Ary ho faramantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina 4, andininy 1 ka hatramin'ny 2:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Jesosy nandrefa efa noroahana raha-lehilahy, ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe: mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha-lehilahy namalika nanao hoe: izy moa izy Tompo, mba inoko azy? Hoy Jesosy taminy: efa nahita azy ianao, sady izay miresaka aminao izao no izy. Ary koa izy: Tompoko, mino aho, dia nankohaka teo anatrehany izy. Ary koa Jesosy: ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra, ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary ny fariseho sasany izay teo aminy noho nandre izany dia nanao taminy hoe: izahay koa va mba jamba? Hoy Jesosy taminy: raha jamba ianareo dia tsy mba ho nanan-keloka, nefa hoy ianareo ankehitriny mahiratra izahay dia tsy afaka miheloka azy io. Inona ary no lazaintsika ho efa azon'ny Abrahama lazantsika araka ny nofo? Fa raha asa no nanamarinana an'i Abrahama dia misy hireharehany ihany, nefa tsy amin'Andriamanitra. Fa ahoana hoy ny soratra masina? Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nisainy ho fahamarinany izany. Ary ho an'izay miasa dia tsy saina ho fahasoavana ny karama, fa ho trosa. Fa ho an'izay tsy miasa kosa, fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy, dia ny finoany no isaina fahamarinana. Dia araka izany koa ny ilazan'i Davida fa
sambatra ny olona izay isain'Andriamanitra fahamarinana tsy amin'ny asa hoe sambatra izay voavelany elony sy voasarina ny fahotany, sambatra izay olona tsy isainy Jehova eloka. Koa izany fahasambarana izany no amin'ny voafora ihany va sa any tsy voafora koa? Falazaintsika fa ny finoana no nisaina ho fahamarinan'i Abrahama. Ary ahoana no nanisany izany? Tamin'izy efa voafora va sa fonisy tsy mbola voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory, fa fonisy tsy mbola voafora. Ary ny famorana izay famantarana dia noraisy ho tombokase ny fahamarinana amin'ny finoana izay nanana ny fonisy tsy mbola voafora, mba ho rain'ny olona rehetra izay mino izy na dia tsy voafora azy, mba isaina ho an'ireny ny fahamarinana. Ary ho rain'ny voafora dia tsy izay voafora ihany, fa izay mandeha araka ny dian'ny finoan'i Abrahama razantsika koa, izay nanana ny fonisy tsy mbola voafora. Amen. Miara-misaotra an'Andriamanitra sika ry havana tonga soa amin'izao volana septambra izao ary entanina indray araka ny lohahevitry ny perikopy FJK manao hoe velo ny finoana ny mpino. Ny Romanina toko 4 andininy voalohany hatramin'ny 12 arak'izay efa nitariana antsika tamin'ny vaky teny no iarahantsika mandritra izao fotoana izao ary engane ny fanahy masin'Andriamanitra ampiorina finoana velona ao anatintsika mba hahafahantsika mivelona amin'izany finoana vokatry ny tenin'Andriamanitra izany. Bokin'ny Romanina manamarika ny fampianaran'ny soratra masina ny amin'ny hoe ny olona mino no amarinina, fanamarinana ny olona amin'ny alalan'ny finoana fa tsy amin'ny asa. Paoly izay nanoratra ny epistily dia manazava fa tsy ny asa na ny fiazakazana ho amin'ny fahamendrehana amin'ny fitondrantena samihafa no miantoka ny fahamarinan'ny olombelona na mitondra famonjena ho azy, fa ny finoana ny Kristy
ireriany. Izany no ambarany tao amin'ny bokin'ny Romanina, ary eto amin'ny toko 4 dia hitantsika fa mametraka olona anankiray ohatra ny amin'izany i Paoly apôstôly. Abrahama no resahany. Abrahama izay ambarany soratra masina ary tsy hivineto fa tsy namarinina tamin'ny asa fa no amarinina tamin'ny finoana. Ny mpino dia velo ny finoana. Velo ny finoana ny mpino. Eo amin'ny andininy 2 sy 3 dia asika anatsoahana lohahevitra hoe mpino velo ny finoana voamarina ilay inony. Mpino velo ny finoana voamarina ilay inony. Ary eo amin'ny andininy 4 sy 7 dia asika iresahana ny hoe mpino velo ny finoana dia miaina am-pifaliana fa voamarina. Mpino velo ny finoana miaina am-pifaliana fa voamarina. Mpino velo ny finoana voamarina ilay inony. Andriamanitra ilay inony eto. Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Araka ny fampianarany soratra masina hitantsika misongadina ato amin'izay nambaran'ny Paoly ato amin'ny Romanina voalaza teo, ny olona dia marinina amin'ny finoana fa tsy amin'ny asa, ary Andriamanitra no manamarina azy. Hoy ny soratra masina andininy 7 indrindra, ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinana izany. Midika teny hafa dia hoe ka voamarina izy. Abrahama nino an'Andriamanitra nisaina ho fahamarinana izany, na koa Abrahama nino an'Andriamanitra ka voamarina izy. No hoe fahamarinana eto amin'ny soratra masina dia midika hoe toerana ara-dalàna, tsy mitsingila intsony, tena tsara toerana, tsy mitsingila, marina, ary tsy hoe petrapetraka fotsiny teo ilay voamarina, fa napetraka Andriamanitra eo amin'izany toerana marina izany izy. Toerana marina. Voamarina izy toy ny hoe ny batain'Andriamanitra teny amin'ny toerana mikotontaona dia napetraka Andriamanitra eo amin'ny toerana marina. Nisaina ho fahamarinany ny finoany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo amin'izao fotoana izao, ary namakivaky ny fotoana rehetra, dia mbola maro ny olona mieritreritra hoe ny fanaovako asa tsara, fanompoana be dia be, ny fiezahako handeha amin'ny fitondran-tena mahitsy no hiantoka ny famonjena. Tsy ho vita izany. Raha manisa fotsiny ianao ny fitaomanao amin'ny didy 10 dia mety efa mahita hoe tsy tanterako hoe. Volana Aogositra zao dia nisy alahady vitsivitsy na tongavako niditra am-piangonana taiza na taiza. Tsy vita e. Teo amin'ny fanompoana miazakazaka fa nisy tsy efa araka amin'ny tokony ho izy ihany. Dia izany tokoa ry havana. Raha ny asa vitantsika no hianteherana, raha ny fihezahantsika ho marina araka ny didy sy ny lalàna no hilofosana, dia foana daholo izany. Ny antoka ny fahamarinantsika eo anatrehan'Andriamanitra dia izy ihany, ary ny finoana any Kristy no mahatanteraka ny fanamarinana antsika ao amin'Andriamanitra. Mpino velo ny finoana dia mpino voamarina ilay inony. Antsoina ary sika hiala amin'izany fahatsoa-kevitra hoe efa nanao asa tsara be dia be aho, inona ny tsy efa nototosaiko raha fanompoana afaka mifaninana amin'izay mihevitra ho voalohany amin'izany aho, esory izany fiheveran-tena ho zavatra izany. Nde hiantoraka amin'i Jesosy Kristy amin'ny finoana velona, hivelona amin'ny finoana an'i Kristy
dia azo antoka fa voamarina ianao. Zany hoe minofa voaombo i Jesosy mba ho voamarina ianao. Minofa voaombo tamin'ny azo fijaliana Jesosy ka voamarina ianao. Ny mpino velon'ny finoana dia miaina-pifaliana satria voamarina. Miaina-pifaliana satria voamarina. Ny andininy fahaenina sy fahafito. Azo toizana eo amin'ny andininy fahavalo moa fa anjanontsika eo amin'ny andininy fahafito. Andininy fahaenina sy fahafito dia mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Dia araka izany koa no ilazan'i Davida fa sambatra ny olona izay isain'Andriamanitra fahamarinana tsy amin'ny asa, hoe sambatra izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotaly. Mpino velon'ny finoana dia miaina-pifaliana fa voamarina. Fahasoavana omena maimaim-poana, ny famelan-keloka sy ny fanaronana, ny fahotana ary avy amin'Andriamanitra zany. Tsy nisy zavatra nataonao, tsy nisy ezaka izay nikelezanao. Aina fa tena avy amin'Andriamanitra. Fahasoavana tsy tokony ho antsika akory saingy nomen'Andriamanitra. Tsy tokony ho avela heloka akory asianao fa navelany. Tsy tokony ho saronany tsy ho hita eo anatrehan'ny ntsony ny fahotako sy ny fahotanao fa ny saronany zany. Sambatra izay voavela heloka ary voasarona ny fahotany. Voavela heloka, inona moa zany? Ny hoe voavela heloka ariavana dia nesorina mihitsy ilay heloka na le fany, na raha lefa fanitsy kokoa amin'ny resaka fitsarana dia tena hoe afaka ny sazy. Vesatra tokony azo anao ary andraisanao sazy afaka zany. Zay le hoe voavela heloka. Esorin'Andriamanitra amin'ny olona ny sazy tokony ho azy. Esorin'Andriamanitra amin'ny mpanota ny vesatry ny fahadisoana izay vitany. Voasarona ny fahotana. Ity indray, zany moa dia lazaintsika mazana tonontsika ao anatin'ny liturjiantsika. Ny hoe voasarona fahotana indray dia fanambarana mifandraiky amin'ny fomba ny fanompoam-pivavahana Jiosy, zany hoe ny liturjia, eo amin'ny fanatanterana ny fangatahana famelana. Ahoana moa zany? Rehefa tonga ny fanompoam-pivavahana dia entiny mpanota ny biby ataony fanatitra, vonoina eo amin'ny alitara iny, ametrahan-tanana aloha, ilazana hoe ny findrany amin'ny biby ny fahotan'ny mpanota. Vonoina eo amin'ny alitara, ary rehefa maty ilay biby natao fanatitra, dia rakofana ny ranon'ny biby ilay fanatitra no vonoina. Zay ilay hoe saronana ny fahotana. Ka raha ampitaina aty amin'ny fiainan'ny fiangonana kristianina, tarafina ao amin'i Jesosy Kristy ilay fanatitra nateran'indray mandeha monja, dia nosaronana tao amin'i Jesosy Kristy ilay nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana, ny fahotako sy ny fahotanao. Nosaronana ka tsy hita intsony. Vitatreo ny fahotako sy ny fahotanao. Tsy hita intsony. Tahaka ny hoe nofonosy ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy nandatsaka ny rany teo amin'ny hazo fijaliana. Izany ry havana ny fifalian'ny mpino voavela heloka. Voasarona ny fahotana, voavela ny heloka. Ny heloka dia fandikan-dalàna fotsiny izao, ny nandikana ny lalàna ao amin'ny dity folo ohatra, nangalatra, nijangajanga, dia inona koa? Nanao vavolombelona mandainga, nitsiritra, tsy natsiaro ny andro sabata, namasinana ny tompo, tena fandikan-dalàna heloka. Heloka be vava hoy ny sehatra, fitsarana. Ny fahotana kosa, izany tsy resahana any amin'ny fitsarana. Ianao dia voapanga fa nanoty ianao zany, tsia. Fa tena resaka ara-panahy. Milaza indrindra ilay fandikan-dalàna
nahatonga fisarahana tamin'Andriamanitra, fisarahan'ny mpanota, fisarahan'ny meloka tamin'Andriamanitra. Fahotana zany dia tena voambolana ara-panahy aty anivon'ny fiangonana resahan'ny baiboly. Fa ny eloka dia azo resahana eny amin'ny fiarahamonina fa ntsikan-dalàna tsotra izao, ary raha ny lalàna resahana ao amin'ny baiboly dia ao ireo fitsipika efa fantatsika sitrapon'Andriamanitra izay tononona ombieny. Ny fifalitsika velona amin'ny finoana dia ny atsapatsika fa voavela ny elontsika, voasarona ny fahotantsika. Tonga mivavaka eto mandrakariva ianao. Na liturgie fahafiry, na liturgie fahafiry. Indraindray dia mbola miherikerika ihany. Raha nivoaka ny tranon'Andriamanitra, voavela moa ve ny eloko teo? Indraindray dia tsy mahatoky mihitsy ilay famelan-keloka ka miondrika sy mifararemotra miatrika ny fiainana andavanandro. Mieritreritra mantsy hoe tena lehibe loatra ny fivadisoana vitako, manaotry ny Davida teo anatrehan'ny Batseba, namona no ry namitaka, mbola lehibe noho izany. Tsy voavela angamba, tsy matoky ny famelan-keloka ary dia tsy manana fahasambarana, tsy velona amin'ny fifaliana. Ny vaovao mahafaly eto izay ambaran'ny Paoly apôstôly ary ampatsihivony araka ny tenin'ny mpanao salamo nataon'i Davida dia ny hoe voavela ny eloka, voasarona ny fahotana. Afaka ny sazy ary vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Sika riavana ivelona amin'ny finoana. Izany no ifamtaonantsika, ifanentanantsika amin'ity volana septambra ity. Tsy ho amin'ny fahatsapana fanamelohana ny ainanao isan'andro ka tonga iondrika salahelo tsy hanana fanantenana ianao, fa ho amin'ny fahatsapana fahasambarany vokatry ny famelan-keloka sy ny fanaronan'ny tompo ny fahotanao kosa. Raha velo ny finoana isika mpino, ivelomantsika isan'andro isan'andro zany fifalian'ny voavela eloka izany. Raha fitinina ny afatry ny Romanina toko faefatra andininy voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo, ny mpino velo ny finoana dia voamarina, ny mpino velo ny finoana dia faly sambatra voavela ny elony ary voasarona ny fahotany. Izany no tanteraka amintsika dia noho ny amin'ny Kristy ilay voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Ao aminy sika no velona amin'ny finoana, ao aminy sika no sambatra noho ny famelan-keloka sy ny fanaronana ny fahotana. Engany isika rehetra ifikira amin'i Jesosy voaombo ary ahafantatra marina fa voamarina, voavela eloka ary voasarona fahotana. Amen. Aoko sika sy vavaka. Ny fonay velarina eo anatrehanao Andriamanitra amin'ny fandrenesana ny teninao, amin'andrenesana ny teninao, miantso anay hisaina sy eritreritra fa ny finoana no hanamarinana. Ny fiombon'i Jesosy to amin'ny hazo fijaliana izay iorenan'ny finoanay no hanamarinana anay. Ary izany no hatsapahanay tena ankehitriny. Fa hay mbola tsy tanteraka ny fiombon'i Jesosy, satria ao mandrakariva ny otanay, ny fahalemenay, ny tsy fahatanterahanay tamin'izay tsy neheveranay fa enao Andriamanitra inona no ahafahanay mahita ny voninahitra sy mahazo fanamarinana. Eto Tompo, eto dia mibebaka sy mibaboka aminao indray izahay, mba havelao ry ny elokay.
mba vonory ny fahotana irehetra. Tario zay hiorina amin'ny finoana ka tsy isaina sy eritreritra fotsiny ihany, fa hanaiky sy andray koa anao Jesosy tompo sy mpamonjy. Tsy hianatra sy hahalala fotsiny ihany, fa hiaina sy hivelona koa amin'ny finoananao Jesosy Kristy mpamonjy. Devonoa iny io tanay rehetra. Ao aminao ilay nanolotra ny ranao tao amin'ny hazo fijaliana. Ao aminao ilay tsy faly ny hahafatesana ratsy fanahy fa ny alany amin'ny lalany mba ho velona izy. Ao aminao ilay tianay tsy voaozana. Mieno Tompo, dia velombelomy ao amin'ny famondram-po sy ny famelanao heloka indray izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andray ny famelan-keloka isika mba hanamarinany ny finoana antsika ho famindram-pon'Andriamanitra. Andeha ry hitsangana izao. Fa voasoratra hoe sambatra ny mahalelo am-panahy fa aza ny fanjaka ny lanitra, sambatra ny ory fa izy no hampifaliana, sambatra ny nona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no hovokisana. Ho ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy voavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina miderany Tompo. Sambatra ny olona iza voavela ny free.
satria voavelaheloko sika riavana tende jorovavolombelon'ny finoana miombona amin'ny fiangonana manerina izao tontolo zao iara-manonona ny fairaiki-pinoana apôstôlika na ny larana voalohany manao hoe mino an'Andriamanitra ray sy tompo anao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitoritorona tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijaly raha napaka Ponty Pilato no mbola tamin'ny azo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ao any an-danitra petraka eo kavan'Andriamanitra ray tsy toa avy any eveny tsara velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao fimbonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganany tena amina maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia misaotra ny tompo sika ny avana omeny volana vaovao iaraha miazakazaka indray amin'ny fanompona araka ny lohahevitra hoe velon'ny finoana ny mpino. Misaotra ny mpitantsoratra nampahafantatra ireo asa an'Andriamanitra miandry antsika sy ny vaovao samihafa. Ny joroana eto dia fampatsehivana ny amin'ny asa iandreketany voamera ny ampanahy amin'ny hoe toana ara-bavaka izay iandreketan'ireo 12 mianadahy ary manolo tena mba hitondra mibavaka antsika fiangonana. Hoy ny soratra masina araka ny Matthieu 7:20 amin'ny anaran'ny tompo ary ilazaiko aminareo koa raha misy roa aminareo mifanaiky aty ambonin'ny tany na amin'inona na amin'inona ka hangataka izany dia ho azo avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Mitoy ny asantsika fiangonana amin'ny fitondrana mambavaka antsika amin'ny alalan'ireo tompon'andraikitra ny amin'izany. Isan'andro ao amin'ny peta-drindrina ny fandaharana izay sahan'izy ireo amin'ny fitondrana mambavaka antsika fiangonana. Voalohany riavana dia misaotra an'Andriamanitra no ny fisian'ireo vahoakan'Andriamanitra, ireo zanak'Andriamanitra tsy misalasala maneho fahatokiana ireo mpanompon'Andriamanitra ireo ka manolotra ny antombavaka mba hoentina eo anatrehan'Andriamanitra araka ny trangan-javatra misy eo amin'ny fiainany na fifaliana na ankaratsiana. Misaotra antsika rehetra ny amin'ny fanomezantsika fitokisana azy ireo. Misaotra antsika ny amin'ny fanarahana ny fandaminana. Izao no ahitsy rehefa hitantsika eny an-dalana izy ireny mazana dia eny izy nyresantsika hoe ianao ilay mpitondra mibavaka fa mba ento ambavaka ao ilay ohatran'izao. Dia aleo misary an-tsainana raha misy olona telo fotsiny eny an-dalana no miteny azy ny amin'izany dia ahoana? Tadidy sa tsy tadidy? Adino mety hifamadika. Dia tahaka izany ry havana hanaraka tsara ny fandaminana sika. Misy ilay taratasy kely ao ampidirana varavarana Simao raiso dia soraty somatsara ndrao adin'ny tompon'andraikitra ary tena ilaina no hoe mario ao ny laharana finday mety azahoananao, tena laharana finday azahoana fa tsy misy fahadisoana. Indraindray mantsy rehefa antsony sika dia tsy mandeha ilay laharana na diso ilay laharana hamariny tsara ny soratra voasoratra ao. Ny zavatra faharoa dia ny angatahana antsika nanoratra antombavaka. Raha azo atao dia mamerina manoratra antombavaka manaraka indray raha toka misy tokony isaoran'Andriamanitra. Akaiky kely ohatra nangataka ianao fa hiatrika fanadinana BEPC ary afaka somatsara ianao na mifanohitra amin'izany dia mba entina mibavaka isaoran'Andriamanitra koa ataovy antombavaka vaovao indray ny hoe misaotra fa afa-panadinana, misaotra fa sitrak'Andriamanitra ny amerenako hitam-pianarana tsy afaka fanadinana aho. Mba misy tatitra takizay. Raha ohatra moa zany
atao ampieritreritra atsika dia hoe nangataka ianao a mba ahazo vady sahazy, nangataka an'izany hoentina mibavaka ny amin'izany. Ianao efa nirosy tamin'ny dingana hatreo amin'ny fisoratana, efa enon'le mpitondra mibavaka eto fa antsoina voalohany ianao, zay izy voatry efa nahazo, efa mivaly ny vavaka, dia mba ampitao tahaka izay zany asio tamberina ny antom-bavaka izay nalefantsika araky ny fiovan'ny tranga eo amin'ny fiainantsika. Ny fomba fiasa dia toy izao: mety antsoanao ny tompona ndraikitra nandray ny antom-bavaka, iraiso izy a raha misy fanazavana azonao omena, angatahany ka azonao omena dia omeo fanazavana misimisy izy. Ny faharoa ao anatin'izay fomba fiasa izay, azonao atao koa ny manatona amin'ny vatana ireo olona ireo araka ny fandahara-potoanany. Ohatra misy voalahatra eo ny amin'ny alatsinainy, amin'izay no misy zavatra manery anao any atokantrano na sendra eny an-dalana, dia vonona mandray anao amin'ilay ora voalahatra ao mipeta-drindrina ny mpanompon'Andriamanitra. Torak' izany ny talata, ny alarobia, misy ny zoma ary ny sabotsy araka ny orany avy. Dia izay ry havana no ampatsahivana toy ny nahazatra antsika moa dia tao anatin'ny fialan-tsasatra io asa-piangonana io volana aogositra, mandray antsika indray ireo mpanompon'Andriamanitra ireo anomboka rahampitso alatsinainy raha sitrapon'ny tompo. Ary ao tsara ny fandaminana ary hotovon'ny tompo amintsika ene ny soratra masina izay novakiana ho fitariana ity fanentanana ity. Mifanaiky isika hivavaka, Andriamanitra hamana izany araka ny sitrapony. Amen. Aoka isika hivavaka. Ry tompon'ny tompo, Andriamanitra velona, Andriamanitra ny fononanay io, ianao no isaoranay ankehitriny amin'ny fahafahanay mifikitra amin'ny lombandrakariva, amin'ny fahafahanay manatona anao isan'andro. Ary tompo no anokafany ao anatrehanao indray zao vavaka izao, mivavaka izay ho an'ny ray aman-dreny rehetra izay ao anatin'ny fampidirana mpianatra. Misy ny fanavita, misy mbola ao anatin'ny ady-tsaina lalina sy mafy aza araka ireo ambaratonga samihafa, miatrika fahasairanana. Ianao tompo no anome azy ireo ny vahaolana samihafa feno sy tanteraka, ary hanampy azy amin'ny fampahirizana hampandroso ny taranaka, indrindra amin'izay hiankina ny manatrika anao Andriamanitra. Dia mitondra-bavaka izay ho an'ny sampana sekoly-lady izay hanohy indray ny fitaizana sy ny fianarana amin'ny heriny anio. Ianao tompo no hanahitra ireo ray aman-dreny tamin'ny fanekena nataony teo am-batisa, ary ampafana ny fon'ny mpianatra hatateraka izany. Vavaka izay tompo ho amin'ny asan'ny fiangonana izay mitory sy manambara ny voninahitra ao. Ianao tompo no hanome mandrakariva ny saina fitarian'ny fanamasina, feno faherezana sy faharetana, finavana sy fikirizana, fa maro ny olomonjena izay tao aminao amin'ny alalan'ny asan'ny fiangonana dia ireo asa samihafa izany. Mba hitombo ny olomonjenao ary hanehoanao ny voninahitra ao ity firenena ity. Mivavaka izay ho amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, izay vao nahavita ny sinoda lehibe, ary handray ny andraikitra ireo napetraka ao amin'izany andraikitra izany indray ao anatin'ny farim-potoam-piasana vaovao. Ny fanahy no hitarika azy ireo tompo, ary izahay fiangonana dia vonona hiara-miasa amin'izy ireo ho fitoriana ny filazantsaranao eto amin'ity firenena ity sy manirana izao tontolo izao. Isan'ny fahasoavana sy ny herinao any, ary ny fitarian'ny fanamasina no ahatateraka ny sitraponao ny amin'ny siny izao fiangonana izao.
ito anivon'izao tontolo izao. Ivavaka izay ho an'ireo mpanomponao na tsiaro indrindra ny fitahiana ka nanefa ny voadiny teo anatrehinao, arak'izay nangatany, arak'izay niriny, ary arak'izay nisorana ianao Andriamanitra. Fenohy fahasoavana ary terizo amin'ny fitahiana izy ireo, mba hitombony mandrakariva amin'ny finoana ka hivelomany amin'izany ao aminao Jesosy Kristy, fa satria efa niantso azy ho amin'ny fahazavana mahagaga ianao hiara-mandeha amany. Ry Tompo, petraka ao am-pelantananao, ny fiheveranay sy ny fisainanay, indrindra ny fangatanay tsirairay avy. Ianao le Tompo ny fahatanterahana, iaino ny vavakay, naiza na oviana, ary amala ny vavaka ny fiangonana izay entina eo anatrehinao. Aoka ry Tompo, iaino mihitsy ianao fa Andriamanitra peno vavaka. Dia inohy ka valio ny vavakay, tonona miaraka amin'ny vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe: rainay ao izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, hatao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay ny anina saza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Aza mitonanay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. raiso ny jodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo, fiadanana ane ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy Tompo, ny fahasoavana ane ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.